koa samotsaraiko araka ny ataonareo azy ianareo ry taranak'Israely o Jehovah Tompo, mitodia ka mibeba mifadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga tafotoina meloka anareo intsony izany. Ezekela 20:20 andiny 13. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy isika, vita fihavanana amin'i Kristy, dia manomboka ny toetra kristianina, ka ny toetra kristianina dia fanetretena. Misy lehilahy anankiray atao hoe Nikodemosy, haintsika tsara ny tantaran'izy io ao amin'ny Jaona 9 misy an'io tantara io. Niresaka tamin'i Jesosy izy, tamin'ny alina no niresaka tamin'i Jesosy, ary rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy dia nambarany Jesosy azy avokoa tsy ambara telo ny famonjena, ny fanalahidin'ny famonjena, tsy maintsy ateraka indray ianao vao afaka miditra ny fiainana mandrakizay. Raha ny teolojia amin'ny resaka baiboly no jerena dia ity hoe ateraka indray ity dia midika fa batisa izy io, batisa asitrika any anaty rano. Ka io no nizingizian'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy, tamin'ny fionany tamin'ny alina. Ary nanomboka takatry Nikodemosy fa na dia ny olo-marina mendrika aja-toa azy dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanandramany fahateram-baovao. Tsy maintsy mandalo teraka ao amin'i Jesosy Kristy. Izany fepetra tokatra mba ahazoana ny famonjena izany dia tsy natao an'i Nikodemosy ihany, fa hiparitaka ho an'ny vahoaka rehetra manerana an'izao tontolo izao, taorian'ny fahatongavan'i Kristy, ary fepetra tokana takiana ahazoana famonjena. Ka amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fileferana, ny fietretena eo ambany tana maherin'i Kristy sy ny fanampiany dia takiany lanitra ny anatanterahana n'izany fahateram-baovao izany, ary io le atao hoe fahasoavan'ny famonjena. Io ny atao hoe fahasoavan'ny famonjena. Tsy misy afa-tsy ny fanekena, ny fampiarana, ny famarinana ny lanitra ihany no hanokatra ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny fanahy tsirairay. Tsy ny raiki-poin'olombelona no hamaritra ny famonjenantsika, fa ny raiki-poin'Andriamanitra. Ny formule avy amin'Andriamanitra no hamaritra ny famonjena antsika. Inona ary no tsy ambara telo izany? Manantona ny Kristy, ateraka, hovain'i Kristy ny toetra, ary tonga ho olom-baovao. Nisy toe-javatra mahatalanjona izay niainan'ny zanak'Israely tany anefitra. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy ireo, niodina tamin'Andriamanitra, dia nasian'Andriamanitra menarana izay nihinana an'ireo zanak'Israely ireo mitondra poizina, dia betsaka ny maty, betsaka ny ripaka. Fa hoy Andriamanitra rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy manao hoe inona no atao, dia hoy Andriamanitra hoe manangana menarana varahina ianao ka atsanganao ambony menarana varahina iny, dia izay mijery azy dia ho velona. Dia nataon'i Mosesy tokoa izany, ary rehefa natsangana an'ilay menarana varahina, nijery ny vahoaka efa niapatrapatra lanin'ny poizin'ny menarana, dia nijery dia sitrana avokoa izy ireo. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Ny poizin'ny fahotana no mahavoantsika olombelona, poizin'ny fahotana. Ka iza ilay menarana? Jesosy Kristy ilay menarana, varahina izay tokony hatsangana. Ka raha mijery an'izany isika dia ho sitrana amin'ny fahotantsika. Tsy maintsy mijery an'i Kristy amin'ny finoana isika, ary mibanjina azy isan'andro isan'andro. Ny fibanjinantsika azy no hery andresentsika ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Vokany, hisy fiovantoetra eo amin'ny fiainantsika, hisy fiovam-piaina eo amintsika. Ry namako, ratsy ny toetrantsika olombelona, ary tsy maintsy hovaina ny toetrantsika mba hifandrindra amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ary izany fiovana izany, io fiovana io, fiovantoetra io, io ny atao hoe fiainam-baovao. Mijery an'i Kristy, mandray an'i Kristy, ary manana fiainam-baovao. Fiovantoetra ny vokany. Ho tain'Andriamanitra ianao, ho tain'Andriamanitra isika, ary mba ho raisitsika ampoza ny afatra sarobidy izany.
hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao zay fa ianao no fanafodin'ny fahotana. Ianao ilay tandindon'ilay menarana varahina izay nanasitrana ny zanak'Israely ka nisandratra ambony ianao dia hijery anao zahay. Ho sitrana amin'ny toetra ratsinay, amin'ny adalanay ary hanana toetra vaovao dia ho tonga olom-baovao. Ataovy aminay izany fitsaboana ara-panahy lehibe izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.